Anisan'ny olana izay mampitaraina ny mpanjifa ny resaka délestage ary tsara ampifantarina azy ireo ny antony mahatonga izay fahatapahana jiro izay raha nambaran'ny syndicat autonome des travailleurs nandritra ny fihaonana amin'ny mpalala vaovao izay nitanterahana ny maraina teny amin'ny Aparo Hotel. Mahakasika an'le olana amin'ny jirama zany tsara zany hoe azavaina amin'ny saim-bahoaka tsara mihitsy le hoe inona ny antony. Ny antony zany dia hoe misy lafiny anankiroa io antony io zany. Dia voalohany indrindra hoe misy zany ny tany fitondram-panjakana tany aloha tany nanao an'le lalàna tsy ahafahan'ny jirama mivelatra ka mahatonga ny jirama hividy herinaratra amin'ny mpamokatra tsy miankina zany ary mividy amin'ny vidiny lafo dia mivarotra amin'ny vidiny mora dia mazava ho azy fa rehefa tsy mivelatra ianao dia mipotika eo ao anatin'izany fomba zavatra misy zany zay zany aloha anankiray. Io lalàna io zany dia iatsonan'ireo mpilatsaka ho député manera Madagasikara izay heverina fa tia tanindrazana daholo fa io lalàna amin'ny fehiny jiro sy ny rano io zany no tokony hovana voalohany indrindra raha ohatra hoe tia hanafoana ny délestage. Fa olana raha ny voalazan'ireo fametrahana centrale hydraulique. Isika zany dia tsy tokony hisy an'izany délestage zany mihitsy satria eto misy rihan-drano, eto misy masoandro, eto misy rivotra, eto misy charbon de terre dia raha ny tena marina zany tsy tokony hisy an'izany ary tsy tokony mihoatra ny 2 taona zany ny fanafonana zany délestage zany ary tokony fanafonana délestage maharitra zany no atao dia ny amin'ny alalana fanaovana centrale hydraulique zany. Ary ny lehibe indrindra amin'ireny rehefa vita étude ny mahakasika ny ao Mahavola eo anelanelany Andiba sy Akazobe izay mahatratra entre 600 ou 800 mégawatt. Mba fantatritsika ny eritreritra moa zany hoe 800 mégawatt zany imbalo ny andekaleka zany ary ny fanaovana an'izany centrale hydraulique zany raha izany abean'izany zany tsy mihoatra ny 3 taona zany dia vita ary raha vao vita zany dia misy fiatraikany lehibe zany amin'ny toe-karena malagasy satria tsy atehatra amin'ny gazoaly intsony dia iny zany azo taritina makany Majunga, azo taritina makaty Antananarivo dia ny andekaleka amin'izay fotoan'izay azo entina makany Antsinanana dia any Sambava, Antalaha misy 2 mégawatt PDB zany. Voalaza fa nandritra ny tetezamita na dia nisy fisondrotana ny vidy solika sy ny vidy piainana dia tsy nisontra ny vidin'ny jiro sy ny rano ho tsy nizovana ny sarababem-bahoaka. Raha ny voalazan'ireo syndicat autonome des travailleurs dia anisan'ny nanome vahaolana tamin'izany Andriamatoa Erajonary Mampianina fon'izy nisitry ny vola. Fitondrana vaovao sy matanjaka no ilaina raha naneho ny hevitra izay mahakasika ny jeodina faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay indrindra nahatonga ny bureau national sy ireo bureau régional ny CAT izay nivory teo Antananarivo omaly taona ny mpikambana manerana ny nosy sy ny mpiara-mitolona niara-dia tamin'ny tolom-bahoaka ny ombona hatramin'izay hifidy sy ampifidin'ny candidat Erajonary Mampianina ho filoham-pirenena. Mazava ho azy araka ny nanarahantsika azy teo dia ny fomba fijerin'ny syndicat autonome des travailleurs ny makasika ny olana izay mianjady amin'ny jirama nanarahantsika tao anatin'ny